Efa ndresaka ny any amin'ny faritra varatry ny nosiny any isika fiteny matetika ny hoe firenena manan-karena Madagasikara saingy manana vahoaka mahantra kosa raha ny toerana azo tsidihana eto Madagasikara maro dia maro ny any amin'ny tapany avaratry ny nosiny dia ny any amin'izany ramena izany no tena maro mpankafy ny mpizahatany aza moa dia liana tokoa amin'ireo akantony natiora eo anivon'izany faritra izany fialan-tsasatra raha teo ny andro tsara ny mampafantatra atsika ny makasika an'izany tanàna izany. Isan'ny toerana be mpitsidika ary tian'ny mpizahatany ny faritany Antsiranana. Maro ireo toerana mampalaza an'ity faritany ity izay any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny, izay manodidina ny 10 kilometatra an-drenivohitra no misy azy. Isan'ny mampalaza azy ny Montagne d'Ombre izay ahitana ireo karazana kaskady, ary misy ny parka nasionala ihany koa izay ahitana ireo karazana biby ary zava-maniry tsy misy afa-tsy eto amintsika. Eo ihany koa ny Cap Diego, fa isan'ny tena mampalaza an'i Diego ny plaziny Ramena. Maro ireo vahiny izay tonga ao Diego no tsy maintsy mandalo Ramena izay eo amin'ny 17 kilometatra miala an-drenivohitra no misy azy. Ahitana ireo olona manana fahaizana manokana amin'ny fandokoana sy fanaovana kisarisary ny tarehy ny toerana izay kanto tokoa ny mahita ireo andriambavilanitra manao azy. Eo ihany koa ny hakanton'ny plage.